Météo no arahanao amin'izao fotoana zao dia valy manolotra ny araba ao antsika rehetra any tokantrano. Raha ny mandrafitra ny toetrandro indray amin'ny ity 3 andro ho avy ity zany dia ny fandalovan'ity rindrin-drahona ato atsimon'ny Afrika ity izay anatina aty amin'ny morontsiraka atsimon'i Madagasikara ka tondra orana aty amin'ny faritra atsimon'ny nosy aty. Ny faritra sisa moa dia ny fiokany taliho an-trano no hitondra ny orana. Izao ary ny vinavinan'ny toetrandro raha ny Rapitso. Alahady dia isy sisan'orana ho arakotroka ny aty amin'ny morontsiraka Sofia, Boeny sy Melaky iny. Misy orana tandrifindraona kely ny aty amin'ny morontsiraky Menabe. Ny faritra sisa moa dia maina ny andro fa somary andraondraona indrindra ny aty amin'ny faritry ny afovoantany. Ny tolakandro indray dia orana manerana nosy ankoatran'ity amin'ny faritry Menabe sy mahazo an'ity ilany avaratry atsimo andrefana iny. Maripana vao vinavina Rapitso moa dia raha ny morontsiraka zao dia eo amin'ny 30 tany amin'ny 3 degré Celsius, ny aty afovoantany eo amin'ny 5 degré Celsius. Raha ny latsinainy dia mbola hitohy hatrany ny orana saika manerana nosy ankoatran'ity faritra Menabe sy atsimo andrefana ty ihany. Ny maripana vao vinavina moa dia isy fidinan'ny maripana aty amin'ny faritra atsimony nosy aty amin'ny faritra sisa tsy dia ahitana fiovana firy. Raha ny talata indray dia mizara roa tsara Madagasikara, ny tapany avaratra no vinavinaina isy orana ho arakotroka, ny tapany atsimo dia vao maina ny andro. Maripana vao vinavina zany dia miakatra kely amin'izay ny maripana aty amin'ny faritra atsimony Madagasikara. Izay indray azoko fampizaraina anao amin'izao hariva izao mametraka ny manatena indray.